Ohatrany ny toko rehetrarehetra satria anatin'ny demokrasitsika dia misy rafitra maro samihafa zany hatrany amin'ny fotony ihany ka manana tonga ty fanapa-kevitra ty ambony izay no natao ary efa nomanina efa ela moa fa tsy hoe raha zay fotoana natao zay tsy avitanan'izany fa matoa zany ny vita dia efa nomanina nanomboka tany amin'ny communal reny dia efa nomboka nijery zany zay hoe iza no miaraka aminay iza ny candidat d'ouverture ny carte HVM zay no natambatra dia nijereny international dia tonga amin'izao andro zao présenté na risorana nareo eto fandroany zany nanorana ny ofisialy aty amin'ny vahoaka azo atao an'izay fa tany misenimo zany efa mipetraka izy ireo lista manerana Madagasikara iko adroadro foana hoe raha ny tanjonay dia 100 isan-jato fa dia ny fidy moa no anamarina hoe omeny rosa omeny zato zay dia ajainay fa miasa zay mahazahonay maro an'izy satria tianay ho hita anatin'ny amarin'nylay any amin'ny sénatorial zany lay izay mba efa vitanay tany amin'ny communal hoe vomarina ve zay ary mila asa mila kely an'izay fa tsy hoe nandresy ny HVM tany amin'ny communal dia mipetrapetra fotsiny eo tsy azy mandresy lahatra ianao satria misy antonasa samihafa io fa tsy mitovy fa ny olona mifidy zany ireo no mifidy dia raha ny kajikajy dia tokony ahazony maro anisy izahay fa mila asa politika anaty volazako teo tamin'ny kabary teo fa ohatra reny le adroadro politika ary tena mba valinay reny iny antitsika tsy ampanosoa zany ny faritra raha ny ao amiko dia anaovana arabe amena rano amena sekoly amena fotodrafitrasa fototra ny era Madagasikara nanomezana ny lekoly fa tsy ho an'ny atoko satria décentralisation sy fampanosoana mirindra zay ny politika napetraka filoham-pirenena dia tsy maintsy hita zay ao anatin'ny loi de finance ka io mampanontany tenanay hoe tian'le député milaza amin'izany ve satria henoko tsara le député tamin'izay anao propagande tany dia miteny ny olona ho amboary zao ho amboarina amin'le kabary le député miteny io ve zany le izy raha makany antsoy ianao jerevo ny fotodrafitrasa zany ny takin'ny olona any amin'izao fotoako zao tsy mijery izy na HVM na izy izy ory fanjakana mba amboary reny stadinay amboary reny lalana eto aminay mba tsy fijery reny tanàna anaiky ina le atao centralisation ve zany dia tafitsika filoham-pirenena efa laza fa décentralisation efa hery zany ny tenenina fa zao isika vohita taratra anatin'ilay zay vakely ananana mety tsy ampy fa hita taratra eo zany hoe reto ny ministera tarika an'izany fa tsy hoe anao an'izany gouvernement manray manontolo ary hita zany ao anatin'ilay volavolan-dalàna zay mba mahagaga anay ihany lay député amin'izany hoe na sanatria izany tsy hitany loatra ny famakina azy na tahako n'ilay fanampo politika fotsiny izy fa raha tena mamaky raha tena te mba hampisotra ny amin'ny faritra misy azy dia hita anatin'ny loi de finance mifapaka amin'Andriamanitra tsika tonga tsy hoe izy vonona hiatrika hiasany firenena moa tsy maintsy misy miasa eto fombo zany na any amin'ny privé zany na any amin'ny fanjakana zany raha tsy hoe mitopitoerana dia misy mandipitoerana fa tsy hoe tsika no mamorona zany raha zao tontolo zao fa izy moa nisy filoham-pirenena rery tsy azo anaovana teny fa na ministre lasa mission premier ministre lasa tsy eo na lasa mission na misy tsy fa ohatran'ny olombelona rehetra misy tsy fetezana keo na fahasalamana ataony intérim tsy zavatra ataoko hoe extravagant zany fa misy moa tsy zavatra misoratana angamba dia zany no andaniana lava isan'andro eo fa manao ny azy tsika eritreretindray zany raha tsisy intérim dia miandry eto zany tsika zany reto fiasa tsy mety zany